fandarana sonanga eto amin'ny vaovao 24-7 miaraba tomboko vavy manona tomboko naraka nefa nambara tamintsika roa andro zao a faneva ima no vahintsika any amin'ny ray alina kilometatra no misy azy miaraba anao faneva miaraba anao zoko be joarra voajanahary miaraba tsika rehetrarehetra koa mpanaraka ny solanga am'izao zoma alindalina zao ya fantanina voalohany a tsy de lava ny fotoanantsika mahay mamitina tsara ianao fantanina voalohany faneva ima rakapy ahoana ny fahitanao nireny match anankoroa nataontsika amin'ny fifanitsanana farany teo reny tonga de mahitsy be fifanana anankoroa natao isa ray ny azo na de ataoko ao re fandanja ihany ny ekipa anankoroa tota isa ray ny azo nitsika moa eny amin'ny solaitra be ihany mikonty tsy ampy zany ny isa azo na de nanao ny ainy tso zavatra ary mpilalao sy ny teny ambony kianja fa tsy ampy le isa azo mila mitady isa zany tsika amin'ny andro fahatelo sy faefatra manaraka mieritreritra zao hoe raha faneva ve nanao ny baolina iny a mety nafaty ve anao tamin'ireny occasion azytsika reny mety maty mety tsy maty satria baolina nge boribory araka ny teneniny baolina boribory zavatra ataonao androany mety tsy ataonao rapitso zavatra rapitso ataonao androany de miankina amin'ny zavatra be da be zany fa marina de marina somary sahirantsika famonom-baolina somary efa elaela ihany zay tsy vo zao satria raha ohatra fotsiny hoe nanomboka 2019 moa ny référence atsika ka jusqu'à 2024 zao vitsivitsy ngamba njivy angamba nafaty baolina roa sa telo akoatran'izay ao anatin'ny 5 taona zany olona anankiray nafaty baolina telo farafabetsany sa ray ihany ray am'izay somary vitsivitsy ihany raha ohatra ka tahana amin'ny firenena hafa tsy mahavoa ve mpanafika malagasy sa ahoana mahatonga zany araka taniko miankina amin'ny zavatra be da be misy mpagnome baolina misy ihany koa ny mpamono baolina de mila miaraka zany reo zavatra reo de rehefa tena miaraka reo de tojo ny tisy manina de mahafaty baolina tsika fa fahitany faneva azy nanomboka 2019 nylazaina teo tena miendanja mihitsy le baolina kitra malagasy indrindra fa ny ekipa pirenena miendanja tokoa satria tsy haitsika nanararaotra n'le 5 taona zay satria 2019 ambony ihany ny zavatra napetraka ny mpilalao teo gambany reny nisy zavatra napetraka zany na lasa chapeau tamin'ny 2017 chapeau 4 lasa chapeau 2 tsika après en 2019 de tsy haitsika nanaraotra an'izay izy zavatra be da be tsy mpilalao rery tsy ny mpitatana rery fa ho ana de zavatra na be da be miaraka zany na teo amin'ny fédération na tany amin'ny ministère be da be zany zavatra mahatonga an'le izy femorana ohatr' zao fa ny expatrie koa be mpanakina hoe ohatrany be expatrie loatra tsika de tsy misy le cohésion ao anatin'ny barea le cohésion moa zany misy sport collectif hoe cohésion zany misy anankiroa izy ireo misy ny atao hoe leader technique zay eny ambony kianja izy no mampiseho ma leader anazy misy ihany koa ny leader mety miresaka de anjara mpanazatra zany no mijery an'izay satria azadiny fa mpanazatra ny leader voalohany ny ao anaty groupe raha ohatra zany ianao io moa zany asa mpanazatra manahirana be koa moa le izy satria asa mpanazatra zany tena koa moa zao fa nanomboka nazo expérience kely ihany fa azadiny fa roroa de mpanazatra manana traikefa satria efa anisan'ny mpanazatra ko izy roapolo taona lasa izy donc manana traikefa izy fa nazavaiko amin'ny fijery baolina zany de hoe tsika moa miteny foana tsy misy leader en barea misy leader technique ao ary misy leader koa en barea satria leader nge mpanazatra ny leader voalohany donc zany izy ny leader eny ambony kianja zao fahitany faneva ima azy za moa zany tsy ao anaty groupe fa nitako hoe nahitako no an'ny leader eny ambony kianja zao ohatra hoe leader technique atsika zao misy any Rayane ao misy any Thomas misy any Demelon misy Naisoni ary Sony Layton na leader koa fa le izy zany mety hoe samihafa ny fijery sy famoahany an'izay leader zay araka verika any misy leader technique misy meneur d'homme de zay zavatra zay zany ndraindray koa mpanazatra anjara mpanazatra am'izay raha tsy misy ditanao fa tsy mety hoe tsisy meneur d'homme de izy no tokony meneur d'homme satria zay no mampanazatra izy zany ao anatin'ny raha fiteny moa izy ny tety metolo ny loha zany fa mandeha koa ny resaka faneva any amin'le hoe maromaro amin'ireo joueur atsika ao amin'ny barea reo no tsy manana club de tsy ampy match
oy mety misy koa zay fa averiko ihany iny asan'ny mpanazatra iny tsy hidirantsika zany satria mpanazatra tadio tsy mitovy aminay mpilalao tamin'izany moa zany tamin'izany mpilalao na zahay mpilalao tamin'izany tsy mitovy ny asan'ny mpanazatra sy ny mpilalao satria tadidio fa mpanazatra dia mikarama asan'io zany izahay mpilalao na ireo mpilalao dia fitiavana tsy mikarama izy mety misy andaminite kely ao satria araka n'izay ohatrany fatao rehetra rehetra fa tsy mikarama ny milalao amin'ny ekipe nasional fa fitiavana dia tsy mitovy zany le izy satria misy décalage mihitsy zany le zavatra le mpanazatra motivé be satria mikarama izy le mpilalao fitiava-tanindrazana sy le fitiavana an'le baolina malagasy motivé azy izay fitiava-tanindrazana zany reo ankizy ireo hoe matoa manaiky manao baria dia tia tanindrazana zany izy misy fitiavana zany ao zay aloha mpanazatra nge tsy voatery ary any amin'ny firenena maro tsy voatery nasolo mitovy zo-pirenena aminao misy zo-pirenena hafa tsy voatery zany fa mpanazatra dia mikarama ary asany io zay moa zany mila marihana tsara asany io ary mety hoe amin'ny lafa ndraiky moa isika vaoaka malagasy manakarama satria misy volam-panjakana manakarama anazy amin'izao fotoana izao donc isika rehetrarehetra mijery baolina manakarama anazy ary zay koa mahatonga ny lizy ngamba indraindray misy hoe ny olona koa tia miteny te hivereny ambony kianja ahako mifahitako azy ary maro ny olona mpanaraka baolina tsy hita mihitsy zany zay tena hoe inona ny taktika ny Barea taoriana ny 2019 tamin'ny 2019 nazava be mihitsy ny fomba filalaoanareo fa amin'izao tena ohatrany miambakavaka tsaika mety hoe tsy miakambaka averiko hoe ny asan'ny mpanazatra zany reo ny mpilalao misy eo reo ny mpilalao nanaiky tonga dia anjarana zany no mampita an'izay zavatra zay ianao zany rehefa mpanazatra zaho mpanazatra zay rotaona za tsy manana expérience antoivandroreo ianao zany tsy afaka taminao mpilalao ianao afaka manova ny résultat ray satria eo ambony terrain anao mety nidakanao dia mety maty mety nidakanao tsy maty mety manova n'le lalao ianao fa rehefa mpanazatra ianao ny teninao sisa no ahafahana manova an'le lalao dia izay zany ny tena manahirana amin'ity mpanazatra ty nge ahoana nahafahanao aneken'ireo mpilalao anteninao tadio vazatany amin'ny tranona tany Algérie rorongy ka manana personnalité mafy ny fifandonana tao anatin'ny vestiaire tamin'izany tranona tany Algérie zany tena mpanazatra manana personnalité izy ary ihany koa manana ny traikefa fa tsy haiko fotsiny hoe mety niova ve izy ary mino nefa fa tsy niova izy raha manana zay personnalité nataony tany amin'ny tranony zay izy tsisy olana mihitsy ny fampitanana ny zavatra zany tamin'le tranona le joueur locaux zany hoe le mpilalao teto tany Madagasikara ihany nalaina dia angakaingana be sy mora ny fifaneraseraany ny mpanazatra roro sy ireo joueur ireo fa zao izy miantso an'le expatrié ireo mety misy problème na communication avy eo anatiny mety manaty olana communication raha maître roro nahafantarako azy ihany traikefa izy raha tsy iverena kely maître roro zay sy maître roro mbola makaty an-trano izy tamin'izany nanao baolina tany Soso metiko nijery an'izany ohatra zao zany baolina olona haut niveau zany miresaka tamin'ny entraîneur izy fantany tsara zany fa miteneniko fotsiny hoe ianao ho anahy zany raha misy mety hoe tsy conseil za tsy ikiza akory amin'ny conseil maître roro araka le teneniko teo hitako ny tany amin'ny tranony hitako ny tao amin'ny vestiaire namaivay ny fifandraisana amin'ny mpilalao raha misy zavatra tsy mety fa aza hovaina amin'ny personnalité anao fa janona mahainao ihany zay raha mba misy conseil keliko satria raha vao miova ianao dia tadio fa ianao indray lasa lany le mety ao aoriananao zany efa ianao no tokony mitariky an'ireo ahoana kosa faneva imanitsy hoe tsy mivoatra le baolina kitraka hoana ianao tsy hanaraka ny fivoaran'le baolina kitraka hoe tazominao ohatrany tamin'ny 2019 sy 2023 fotsiny izy ity na 22 les personnalités ny teneniko eto satria les personnalités an'le mampanazatra anao zany mila tsovainao satria ino etsika miresaka androro za tsy miteny hoe niova izy ako tsy mahafantatra ny anaty groupe fa raha nahitako anazy tany amin'ny tranona dia tena entraîneur manana ny personnalité any mazava izy ary manana ny exigence ka zay le teneniko hoe raha ohatra zay ny zavatra ataony amin'izao tsisy mihitsy ny olana ahafahana mahazo vokatra tsara ohatrany tsy te hanakinany roro mihitsy ianao zany tsy manakena anazy satria mpanazatra nge ahoana re zany mpanazatra mety nisy ny resaka teo amin'ny Facebook iny fa iny zavatra iny zany tsy za tsy nanakihana velively ny
safidy mpanazatra sy mpanazatra nge mety mahay amina mety tsy mahay aminazy samy manana fijeriny averiko ihany izy mikarama misafidy mpilalao atsika karamaina izy ary mpilalao hitako mety ho tsara mety ho hitany tsy tsara satria samy manana ny zavatra tiany apetraka za tsy manakena anazy satria nahoana io toerana anankiray sarotra fa anjarany zany sika araka teneniko foana izy mikarano anjarany matafakatra ny ekipatsika zay ihany zany ohatrany zavatra rehetrarehetra io ia fahitany faneva imahany amin'ny resaka baolina kitra na sport hafa rehefa tsisy résultat de midémissionna na esoriny zay mpanalaza eo so de tsy tonga am'izay akory misy tompona andraikitra eo misy tompona andraikitra maro nge hoe ohatrany zavatra rehetrarehetra io ny ohatra fotsiny nindro kely nindro kely satria tsika tsy milalao an-tanindrazana nge sarotra ary manahirana tombony foana milalao an-tanindrazana satria misy ny mpijery baolina ao anao ohatrany araky ny teneninao zay hoe raha tsisy ny résultat ho anahy zany manokana tsisy idiran'roreo fa ho anahy manokana mampalahelo ihany raha nanana terrain-ngeza be tsika ary vola tsy toko tsoforoana ny lalina tao mampalahelo ihany hoe 3 taona ao teoriana dia tsy azo ilalovana tsony noho ny antony maro samihafa ho anahy raha misy raha tena antony teknika tsy nampalan'ny terrain-tsika araky ny teneninao hoe mila mametra-pialana zay tompona andraikitra satria perta ho an'ny football malagasy izao tsy fananana kianjo zao zay ny ambary hafa nisy resaka nataonao faraparany teo na be resaka be le mikasika le mpilalao le mandeha miondrana sy ohatr'izany tsito aloha tsorona ny resaka voakina mafy roro tamin'iny tsy hoe voakina mafy roro fa mipetraka foana zany ny teny satria le izy nge misy mety ho fitenenana tsy voafehany roro mety ihany koa hoe tianyroro piqué ny tsito ohatra za tsy niditra tany am'le aza tsontsito na tsy tsontsito fa mipetraka foana zany ianao eo satria le akizy nge tsy afaka maly androro le zavatra nge mety mandeha amin'ny sens anankiroa na mety atsara le mpilalao na mety andetika azy misy ihany koa ny fianakaviana tadio ary tsy tsito rery ny voasarikiny tenin'roro iny fa na mpilalao natsony satria misy mpilalao milalao alarany io nge natsony donc mpilalao be da be ny voan'iny teny iny averiko ihany mety teny diso tsy nakabary ny mety raha roro iny fa izy fotsiny afaka natsoko koa nge izy fa tsy asitrana n'le fiery marary am'le akizy raha natsoko taty ambadika taty roro fa au moins zany mba tsy fantatra hoe za kokoa hoe tsy hoe hiaro any akizy nge misy olo vaika any akalany fa tam'za mpilalao zany nahazo an'ireny teny reny de marary zay le izy marary ary tena marary reny satria tsy niavina ny zavatra vitanao de zay na tonga na hoe miaro any akizy le mampieritreritra de matetiky nareo mpanao baolina malagasy mifamaly foana amin'ny olona panera fomba fiteny azy aty Madagasikara le démarcheur na mpilalao zany ohatrany hoe mifamitapitaka mifanambakambaka ary le mpilalao ny voambaka matetiky eo koa zany le tena olana maro ary tena be da be raha tsy teny fotsiny misy mpilalao anankiroa miala tao Madagasikara miala tsiny be da be fa mety fantapatatrareo ihany izy mpilalao anankiroa tsy hoteneniko ny anarany satria manahirana mpilalao anankiroa ny ray niala tany Suisse ny ray niala nakany Algérie le olana de zao tsika zany tsika mpitatana koa mila mianatra hoe inona ny tena tokony atao satria le boakely alefatsika amin'ny fotsiny de azotsika amin'ny vola fifindrany de anavela tany fotsiny le boakely tsy fantatra sy de farany any mampalahelo le izy ary tao koa ny misy olona reo zavatra anankiroa reo moa zany zavatra hita masoko ary za nahita nanampy anazy satria nanapalahelo le boakely satria misy olona any Madagasikara makany karamany zany rehetrarehetra zany zavatra nisy zany zavatra tsy mandainga zavatra afaka misy satria lizy ny farany lizy noetiko teo anatrehan'ny syndicat footballeur professionnel taty any Suisse le izy satria misy maka ny karaman'le boakely mikarama za tsy tena ny karama fa efa atsasa manila tsy hita ny karaman'le boakely ny carte bancaire tsy any aminy tsy manana accès en compte izy nazokatra ve nareo am'izay nitaraina tany amin'ny syndicat zay tany amin'ny instance tany nanao fitarainana zay ny olana fotsiny tam'izany any Suisse tsy mitovy any aty France any Suisse ianao rehefa tsy anaty liste ampanao baolina de tsy miandry zareo titre du séjour de lasa tao anatin'ny illégalité zany ianao azonao le izy raha eto France izy rehefa eto France zany tsy mitovy zay moa le
le cadre amin'ny firenena samby lalàna zany samy manany azy de somary sahirana izy satria lasa tsy nanasa izoro tsiny tsy nataony olo atao anaty lista satria nitory tany amin'ny syndicat fa tsy mety le izy tsiny rehefa mampalahelo le ankizy. Mampalahelo ia verina amin'le resaka le hoe kianja ko hoe hafa ihany le lalao aty tanindrazana tsy misy matetika nefa ary faneva torakovitra le mpanao baolina gasy rehefa eto tanindrazana no manao match international. Tsy haiko aloha fa zay ali zany aloha hoanay aloha masika mantsy le mpijery baolina gasy ka raha vao manao erreur kely ianao dia efa horakorahan'ny olona. Ampijery masika foana na izany izy ho an'ny olona manao baolina aty avelany mahafantatra an'izany tsisy mpijery baolina tsy masika zany na izany izy zay club misy anao misy ny tena masika misy ary ny olona makany an-tranonao mihitsy dondoniny ao an-tranonao rehefa tsy manao baolina ianao satria ianao karamaina masika raha tianao baolina ohatra fotsiny andeha hanao baolina amin'ny tanarabo ianao tady diova rehefa tsy mahavita baolina dia mody tout de suite zany donc zany zavatra be da be zany ny atsika mbola mpijery baolina misisioka ange fa zay zavatra ao anatin'ny baolina daholo afatra kelo an'le ankizy raha tianao baolina nareo mila mafy saina raha ohatra tsy manana saina mafy nareo tsy afaka vita baolina. Ty resaka kianja barea kianja amin'ny ankapobeny eto Madagasikara tsy azo ilalaovany ty mbo manakambara ve fa nevima amin'izy io? Manakambara mihitsy Eli zany mampalahelo satria zao za mpitatana club manana club 67 City 507 ny ankizy ao misy ny terrain manara-penitra be da be ekena fa kosa tsy hoan'ny be sy maro ny terrain satria ho faina zay afaka zay misy fotoana manofa fa tsy manana moyen fana daholo ny ankizy. Ny zavatra teneniko zany dia anankiroa ho an'ny tompony tanàna be ny tanàna moa zany ny ray satria anjaran'ireo be ny tanàna nge mametraka ny kianja filalaovana ho an'ny ankizy rehefa ohatra kosa za zao tamin'ny fotoanandroko tamin'izaho mbola kely teny aminay teny feno terrain eny Akorondrano eny Ivandry eny Androibe aiza koa Ambomanarina feno terrain teny fa am'izao lasity io fanaovanay terrain taloha misy lasity io fanaovana baolina teo fa zao kosa rehefa manome autorisation manangana nareo dia mba teneno le olona forcer le olona metraka kianja filalaovana kely ho an'ny ankizy satria lasa loazan'ny ankizy milalao Facebook fotsiny amin'izao fa tsisy filalaovana intsony ny kianja ao Antananarivo tsy misy kianja intsony donc zany mba hafatra nenahy zany zavatra zany nge fatao ho an'ny be ny tanàna rehetrarehetra eraky Madagasikara mba asio kianja ilalaovan'ny ankizy fa ilaitsika io na tsy ho an'ny football rehetra fa ho an'ny basket volley tsika tsy manana terrain intsony zao ao Saint Michel angamba sisa. Io no tena olana mihitsy le toerana ilalaovana sy anaovana compétition mihitsy tsy ampy ny compétition amin'ny championnat national eto Madagasikara ao na fahitany faneva azy. Zay zavatra zay moa misy fiverena tsy tsetsatserasaratra ihany nisy fotoana ny teny azo atao no fifidianana baolina kitra satria tsy mandeha amin'izay aloha ny samy manao zay tiany atao daholo tsy misy cadre zany eto Madagasikara mame ny zavatra momba sport anjaran'ny ministera nefa zany mety misy cadre ao fa tsy mampiatra koa le izy samy zay tiana ohatra fotsiny Zoky-Bedjoara Voajanahary andeha alefa ny fifidianana section Antananarivo ekipa 520 ngamba mahazo mifidy satria ireo ny conforme mandeha nefa ny championnat rehefa vita ny fifidianana ekipa fa ho zato mandray anjara aiza ary zany ny tena iza zany tsy manara-dalàna le championnat tsika nge zany tsy ara-dalàna sa le fifidianana zany tsy ara-dalàna tsy fantatra zany hoe iza marina satria rehefa mety rehefa eto dia mety amin'ny zareo rehefa eto dia tsy mety amin'ny zareo zay zavatra zay ngamba ataoko hoe antsoavo manana ministra vaovao tsika zao antsoavo mba amboary ny lalàna na jereo tsara ampiaro le cadre na koa mety hoe atao ajour le cadre fa lasany amin'ny tsy tokony ho izy tsony cadre eto Madagasikara. Mifankalala ve ianao sy ministra vaovao ny fanatanjahantena io satria nanana ndraikitra ambony be tany amin'ny CAF izy tamin'ny 2019 reny. Nisy fotoana izy niantso anahy tamin'izy izy raha tsy fantatsika fa nangelatsaka filohan'ny fédération izy io après mo tsy fantako raha naninona fa tsy nilatsaka indray izy fa fahafantarako azy fotsiny olona expert comptable tany amin'ny CAF izy zay fahafantarako azy. Ya hono ahy faneva ima efa ndresahako teo le verina amin'le baolina ihany leny ambony kianja sady kelytsika no ohatran'ny le teknika na baolina mihitsy ny fahitako azy ny problème mora very le baolina
marina aloha zany maro zany manao tenenao pasy zany ny roa satria iny telo a iny efatra rabetsaka de very marina zany tenenao zany satria nahoana raha ohatra fotsiny lafiny teknika indray zany ty lafiny teknika ohatra fotsiny tsisy mahafantatra an'izany zoko be Rado Rasoanaivy zany tsisy mahay baolina zany ary nanana maha izy anazy izy zao ny directeur technique national tsika tsy fantatro fotsiny mety hoe tsy mena moyen ve izy mety hoe tsy mena moyen ve izy na hoe tsy avela miasa ve izy sa koa ve hoe inona ny antony fa ho anahy manokana zany de misy olana goavana ve raha misy olana goavana raha za manokana aloha teo amin'ny plasiny ka raha ohatra ka te hiasa ka tsy mena moyen de aleoko miala satria ianao ngeny eo zao ianao ny eo ka raha ohatra tsy miasa ianao de ianao fantatry ny olona ny anazy zany zay hoe inona ny antony satria mahatonga ana miteny zany de izao tsy misy fampifanana entraîneur misy fampifanana eto fa rehefa olona te hanao propagande any amin'ny tany misy anazy de mody alaindry zalany zao tsika no fifanana aty Amorondava aloha licence C rehefa te hanao propagande any be ny tanàna any Atsifaka any Dego de mody alaina manao fifanana zay no misy eo fa tsy misy zavatra amin'ny programme maty raha hoe olona anankifiry no mena licence C amin'ny titanty olona firy no mena licence B olona firy no mena licence A licence A moa mety efa 10 taona lasa ny nisy farany tao Madagasikara ahoana moa nampandrofotsika amin'ny baolina kitra amin'izany tsisy mpampianatra zany io miverina amin'ny resaka mpanazatra tamin'ny andro sy Nitgera vazaha nandroso be amin'ny football tonga koa entraîneur anankiray Nicolas Dupy nandroso be amin'ny baolina zao raha vao gasy zany sao de tsika gasy mihitsy tsy mahay mifampitatana tsy hoe tsy nandroso ny baolina tamin'ny tsy hoe nandroso be amin'ny baolina tamin'ny Nicolas Dupy les Bariano nisy résultat les Bariano nisy résultat les baolina nge misy aty amin'ny fotony fa le fototra tsika mihitsy no olana ary teo nge natonga anaty amin'ny fifidianana hoe andao aloha hanao fionana nasionaly alohan'ny fifidianana fa io zao tsika mbola miverina ihany miverina amin'ny problème foana nge le fototra mihitsy ny ratsy ary averiko ihany ao Madagasikara lasa raha fa manam-bola ianao de lasa hainao daholo rehetrarehetra mila technicien fa tsy voatery hoe tsy mitovy ny actionneur sy ny olona mitondra projet zay zany arieko ihany de matsipiko any amin'ny tompona andraikitra raha ohatra ka tsy menareo fahefana Rado Rasoanaivy directeur technique national atsika raha tsy menareo izy de inona ary nijanonany eo fa ameo fahefana izy ame budget izy anao projet fa ho anahy sahirana ny ara teknika tsika malagasy araka ny teneninao teo sahirana satria tsisy mpanabe inona tsy fantako hoe mety misy antony be da be raha ohatra koa alefaso izy mandeha ny fédération nge afaka miantoka fampianarana ho an'ny directeur technique national ministère koa ihany izy fotoa ny président Raoul tamin'izy nitatana ny FMF nisy efa fionana nasionaly mihitsy tena devitra be devitra ny maty momoka tany fotsiny zahay zao ry faneva asa raha tsaroanao zahako membran'le hoe coren tamin'ny fotoanandro le komity momba ny fanarenana ny ekipa pirenena goavana be ohatry zany ny boky navoakanay amin'le fomba maty momoka mora maty momoka ny zavatra atao eto amintsika le izy zany manahirana raha tena te hampandroso ianao tsy maintsy miverina aty amin'ny fototra ny fototra io bariange tokony ohatran'le kitana apetraka amin'ny sapin teny gasy le hitanao le kitana apetraka ery ambony fotsiny rehefa mafy ny aty ambany rehefa feno ny guirlande de apetraka fotsiny le kitana manandrambo zay le baria fa ny atsika indray le kitana nareratsika voaloha de rehefa avy eo menjera satria le fototra malemy de mirodana le izy de io no mahatonga atsika amin'izao fotoana zao sahirana satria na ny mpilalao ary na tiana na tsy tiana isika malagasy mila ny identité atsika ny identité atsika nge isika malagasy nosy raha io misy koa ny olona amin'izao ny expatrié tonga fa na tiana na tsy tiana mila identité isika malagasy raha faneva imavy raha faneva imavy eny atsona hoe tatana amin'ny Barea no coach entraîneur mazoto za aloha sady tsy mila toerana tsy mitady toerana mpanazatra fa miala tsiny be da be ino raha atsona za aloha raha atsona raha amin'izao fotoana zao tsy possible angamany tsy hainy any arina any arina mety lavitra be ihany fa raha amin'izao fotoana zao aloha tsy ao anatin'ny eritreritra izany ao anatin'ny 2 taona na 3 taona manaraka zao tsy ao anatin'ny eritreritra izany
Ono tafiditsy ny politika matetika ny sport ary indrindra fa mibaolina kitra. Inona ny vahaolana? Ny politika sy ny baolina miaraka fa ny mpanao politika sy ny mpitantana baolina tsy mahay manavaka an'le izy satria miaraka ireo inona mahatonga andreo tsy maintsy miaraka raha te hanao baolina ianao tsy maintsy mila terrain fédération nge tsy manana terrain raha te hanao baolina ianao tsy maintsy mila ny fanjakana apiditra amin'ny mpilalao eto fédération nge tsy manana zany fanapiditra mpilalao eto zany apiditra vahiny miaraka zany ny politika sy ny baolina fa le frontière le izy aiza no hidirako sy ny tsy hidirako ny tsy haitsika satria mahagaga amina fotsiny ohatra zao ohatra be ary olona rehetrarehetra mahita an'izany ny asan'ny ministère ge mametraka ny cadre ny sport mametraka hoe ity de manara-maso an'izay ihany koa afaka ihany koa izy manome subvention na koa manara-maso an'le subvention de zay ny asan'ny ministère manome afaka koa izy manome fiofanana zay ny asany fa lasa tsy izay intsony ny asantsika satria za gaga lasa ministère maka ny sarin'ny équipe nationale tsy mety zany ho anazy zany tsy mety satria le sarin'ny équipe nationale iny na le sary iny eny ahafahany équipe nationale mba mpitady vola kely amin'ny sponsor de lasa ministère indray nefa na de ataoko hoe manome vola ary ministère tsy midika akory zany ho alainy ny sarin'ny fédération zay zany zao doha de efa tsy mety amina raha amina tsy mety amina zany. Misaotra anao tapitra ny fotoanantsika faneva ima andria atsimo. Misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka ny fandarana na de tiana ary mbola hiresaka de koa ny zavatra tiana ambara fa zay fotsiny ngamba metraka ny veloma mandram-piona de avery kely any tena tsipy ataovy re ilalovantsika eo an-tanindrazana de indrindra manasa an'ireo mpandrarà malagasy mba hikolokolo ny mpilalao malagasy satria tsy voatery baolina kitra rery fa ny sport rehetrarehetra satria mety vahana anankiray ampandrosona ny firenena izy io fa de manasa anareo nefa zany rehetrarehetra zany raha tsy mipetraka ny cadre ny sponsor tsy ho tonga mihitsy satria ho aritsipy any avaravara-kely ny vola satria tsisy na ny fikontrôlena an'izany ary misaotranao fanefa mamenatra ty zavatra tsy maintsy hoteneniko nakabetsahana ny club ngeza eo Madagasikara tsy manana compte bancaire tsy afaka andrositsika raha izay zavatra zay. Misaotranao de manao velomany manam-piana zokibejoary ya tapitra ny fandarantsika isorany faneva ima nanaraka vahiny teto ary verina fa be dehibe ny voaraitsika mametraka ny mandram-peona sy mandram-pitafa tomboko vavy sy tomboko lahy.